Miarahaba antsika rehetraindray. Ny vidéo antsika androany dia resadresantsika momba ny tsy fatokisantena izay misy indrindrandrindra eo amintsika vehivavy. Tsika vehivavy tena manana klema amin'io resaka tsy fatokisantena io. Ny tsy fatokisantena raha hovitiniko eto indray dia tsy voajanahary akory fa novolena ho amin'ny olona tsirairay. Izany hoe ny fiarahamonina no nanome na tsy nanome fatokisantena ho anao. Raha io na avy ao amin'ny fitaisana na avy ao amin'ny sedra izay efa niainanao na avy amin'ny faharesena nandalovanao na avy amin'ny kapoka niainanao na avy amin'ny fonao voadona dia eo no mazana isika vehivavy dia nikenakenaina raha tamin'ny mbola kely ary nampianarina mihitsy ohatrany volavolaina mihitsy tsy hanana fatokisantena izay natao mitokantranony ray aman-dreny ary tao amin'ny tokantranony ray aman-dreny ohatra dia nampianarina ny ankizy lahy hanova ampoule, hanao zavatra mampiasa saina, hanao zavatra misy risiriska. Fa ny antsika dia ny mahandro, matsaka rano, manasa lamba. Izany hoe tsy mba nampianarina mihitsy tsika izany handray riska fa nampanaovina zavatra monotone foana. Dia iny dia efa ohatrany hoe miteraka klema sahady ho tsy. Dia ny zavatra mamotika iray koa dia ny fiasan-tsaina amin'ny eritreritr'olona, matahotra resak'olona, matahotra tsikarain'olona. Zao ny tapidio ny olona rehefa manao zavatra ianao mety hiteny anao izy ray andro roa andro fa adino ianao rehefa avy eo. Tsy ianao any anivon'ny fiainana tsy ianao rery no zavatra manahirana azy, mana fiainany koa ny olona. Ka raha hoe ny vavan'olona ny tsy androsoanao, ny vavan'olona ny tsy hanandramanao zavatra mihitsy, ny vavan'olona ny tsy handraisanao riska mihitsy dia ianao zany no tena manarak'izay dia aza zatra manaratsy tena. Tsika tena manana fahazaran-dratsy anio manaratsy tena io. Ohatra ataon'olona hoe tsara beky ny volondry, teneny hoe misaotra betsaka kia, za koa tiako. Fa io ary tsy tiako mihitsy fa ohatra ny fofi be izany, ohatra ny manao an'izao be izany, ohatra ny bokiboky lehibe izany tiako zao le mba malamalama. Lasa hoe ianao indray zany no mandresy lahatra an'ilay olona hijery ny faratsiana. Dia tiako loza be mihitsy. Tsika raha ampita fiainantsika amin'olona, mijery sarin'olona amin'ny Facebook eo mahita an'ilay olona tsaratsara tarehy, madio be ny tarehiny, mahi tsara sy ny sisa dia marary fo. Ny azo ny kiboko mibotsibotsina, ny azo ny tarehiko misy tasitasy, zao ny azo ny anina. Tsy misy ampitahanao mihitsy ny tenanao amin'ny tena dia antony iray mahatonga ny olona hanaiky lembenana. Tsy hanatsafidy ary tsy say mihitsy manao zavatra hafa, tsy say mihitsy manandrana zavatra hafa amin'ny fiainana. Izany hoe tsy mampivoatra hoe tsy fanana fatokisantena io. Ny olona manana tsy fatokisantena io dia mitovy amin'ny olona voafonja ihany. Voafonja ny hery iray izay manakana anazy tsy voatra ary tsy hihotra mihitsy amin'ny fiainana. Rehefa tsy manana fatokisantena koa ianao dia tsy mba mpanoratra mihitsy ny tantaram-piainanao fa toy ireny acteur sy actrice mpilalao film ireny. Izany hoe olon-kafa ny manoratra ny fiainanao dia ianao mpanatanteraka fotsiny izay zavatra teneny sy zavatra soratany. Mety hoe zavatra tsy mahasambatra anao, mety tsy mifanaraka amin'ny sainao akory ny zavatra soratany fa ianao zany dia tsy maintsy milalao fotsiny. Mampalahelo be zany. Dia ianao koa zany manaiky ihany koa hitsipitsipina ny latsaka fotsiny. Ianao tsy mba mpandray fanapahan-kevitra fa ianao mpandray izay zavatra omen'olona. Dia ahoana ary ny fomba ahitanao izay fatokisantena izay? Voalohany aloha dia tiavo ny tenanao. Inona mbola hoe tiavo ny tenanao? Aza variana mijery izay heverinao faratsiana fa jereo izay zavatra eritreretinao hoe tsara ao aminao. Ao anatinao aloha voalohany no hitadiavanao ny fatokisantena izay vao mifihetsika anao, izay vao mizavatra ataonao. Ny ao anaty aloha voalohany. Raha tsy nanana fatokisantena ianao ka te hitady fatokisantena dia atao fitria mihitsy aloha ny ao anatinao rehetrarehetra. Sokajiyo. Inona zavatra tokony ariako, inona zavatra tokony hotazomiko, inona zavatra tsara ato amiko, inona zavatra ratsy ato amiko, inona ny pejy tokony akatoko, inona ny pejy tokony hatsaraiko. Fa raha tsy izay
dia hijanona ianao ihany ianao mety hoe mody tsaratsara velatsy fotsiny ianao eny mason'olona eny mody tratraka fotsiny ianao hoe mody isehoseho fotsiny ianao nefa ny ao anatinao ao marary ny ao anatinao ao tsy sambatra zavatra sambatra anao fa tsy hahasambatra ny hafa ny zavatra tadio dia zao tsika mieritreritra manao sakrifisy fa rehefa itsika tsy sambatra dia tsy afaka hahasambatra ny hafa mihitsy raha olona tsambatra ianao tsy afaka sambatra ny hafa mety hoe sambatra anazy vetivety ianao satria menao zavatra izy fa ny fahasambarana tena fahasambarana tsy afaka nome fahasambarana ny olo tianao ianao tsy afaka nome fahasambarana ny olo kafy ianao rehefa ianao tsy sambatra rehefa tsy ianao tsy milamin-tsaina tsy afaka midra filaminantsaina ho an'ny hafa fantatrao ve hoe izy ianao fantatrao ve ny tenanao eno tsara ny fonao dia ianao mahafantatra marina hoe izy ianao le ianao tena ianao fa tsy le etikety napetakolona taminao le ianao maha ianao ianao mijoro ianao tsy ny influencen'olona ianao tsy ny baikon'olona ianao tsy nanoratan'olona tantara fa ianao mihitsy mila fantatrao aloha zay dia tadiavo inona daholo ny qualité anao satria tsy maintsy manana qualité ianao na le fitiavanao mizara na le fitiavanao mandevitra na le fitiavanao manaiky na le fitiavanao mandahy qualité anao daholo zany na ilay fitiavanao tsy miteny mila ampiana fotsiny tadiavo ny qualité fanananao dia tadiavo ny qualité mbola tsy anananao tadiavo ny zavatra maso mbola tsy anananao dia soraty dia farito hoe zao ny zavatra tsy ananako ka tiako ananana zao ny tanjonako fa tsy tanjona n'olona tsy olona ny teny hoe atao fity ihany fa za mihitsy nanapa-kevitra hoe ataoko iritony zavatra tony dia amin'ny marem-pianakavianantsika vehivavy amin'ny olona alaina vady atsika vehivavy amara vavy atsika vehivavy amin'ny manamana atsika vehivavy dia mila atsika mijoro tsara amin'ny isika mila isika manan'izay tanjona mazava izay itsika vehivavy iny lazaina fa fanaka malemy ny fanaka malemy dia tsy malemy ara-baky teny fa hoe fanaka mandina fanaka adosy ozy izy ny vazaha olona sarobity olona kenakenaina olona tokony ajaina nefa mifanohitra amin'izay matetika ny zava-misy rehefa tsy manana an'io fatokisa-teny io koa tsika hoe tsika voninkazo zany voninkazo zany dia zavatra manitra zavatra marevaka zavatra tsara zavatra mateoty zavatra mahafinaritra fa rehefa ny voninkazo no lasa malazo dia aleo mividy voninkazo plastika zany hoe vadika n'olona voninkazo plastika tsika rehefa tsy anome mihitsy ny anitra mahavoninkazo atsika izay ny fomba ahafantarana ny vehivavy rehefa matoko tena fomba ahafantarana ny vehivavy rehefa matoko tena dia ny vehivavy rehefa matoko tena dia tsy mila amin'ny teny hoe za matoko tena fa amin'ny fihetsikany amin'ny fomba fandavany amin'ny fomba fanekeny ary zany zavatra hoe vavan'olona ny velan'izany tsy mitosihany vehivavy matoko tena raha ohatra ka iaino ny vavan'olona izy iaino ny zavatra tenen'olona ny vehivavy matoko dia ataony anatsarana zavatra ataony fa tsy ataony andratrana ny fony tany hoe ny olona matoko tena dia afaka mandray tsara mipahendrena ny kritika izay taon'olona mba hanasoasoa koa ny fiainany ary mbola ampitombotombo kokoa ny valeur izay efa ananany izay indraindray no atiantsika ary izay indraindray no fangarontsika ny dikany hoe matoko tena dia tsy midika hoe mahavita tena ny dikany hoe matoko tena dia tsy midika hoe afaka miaina irery ny atao hoe matoko tena dia tsy midika hoe tsy mihain'ny olona tsy mihain'ny hafa tsy mihain'ny fampianarana tsy mihain'ny fananarana au contraire ny fatokisa-tena dia ahafanao miaino ny zavatra rehetra izay tenen'olona ary andraisanao ny tsara sy anarianao ny ratsy izay tsy mifanaraka amin'ny fahasambaranao izay tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainanao izay tsy mifanaraka amin'ny kolotsainanao dia azonao ariana soa dia izay indray ny videontsika androany mialatsiny fa nampandroko ato an-dakozina fa sady mikarakara sakafo ny ankizy afatra kely fotsiny ho antsika ray izay mijery an'ity video ity azadinao fa ho atokantrano foana ny amola volaintsika ihany koa ny zazavavintsika mba tonga ny zanakavavintsika atoko tena dia ohatray koa itsika reny azaverina ntsony amin'ny zanantsika izay tsy fatokisa-tena izay mety ho avy amintsika ray aman-dreny misy eo amin'izay asa natadidinareo le video le hoe kialapeta sy kialasoiny hoe azadino ny manasoasoa ny zanantsika mba hampitsiry ny fatokisa-tena ao aminy dia ny mbola kely izy dia izay indray amirasoanareo amilay bena samy otahin'Andriamanitra daholo dia azadino mipartage amin'izay sy mikomanty video antsika sy milaza ny video izay tianareo resantsika manaraka izay mirasoa daholo izo